Ampitombona amintsika manakarevina ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha aro afy. Amen. Vavaka sika, misaotranao zay raha eo amin'ny zavatra rehetra, misaotranao indrindra zay raha afaka mahazo ny anjara mofinainao anay indray dia ny anjara tsara ho anay zany ka tsy afaka hiala aminay satria sitrako ny ananay ny teninao zay teny fiainana ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Amin'ny anaranao Jesosy naovanay izany. Amen. Ny bokin'ny Eksodosy toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 12 no anjara mofinainao antsika amin'ity alarobia 14 Jolay 2020 ity. Eksodosy toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 12. Aro Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izany Egypta ary efa reko ny fitarainany noho ny nataon'ny mpampiasa azy eny fantako ny alahelo. Efa nidinao izao hamonjy azy amin'ny tanany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra any amin'ny tany izay any amin'izay tany soa sy malalaka dia any amin'ny tany izay tondra vonono sy tantely any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitarainany zanak'Israely efa mety amiko sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahorian'ny Egypta azy. Koa avy ankehitriny ianao irahako any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oroko hivoaka avy tany Egypta. Hoy Mosesy tamin'Andriamanitra. Iza moa ao no akana amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy tany Egypta? Hoy izy. Mombanao tokoa aho, zao famantarana izao no famantarana anao fa izao no efa nanirika anao efa entinao mivoaka avy tany Egypta ny oroko dia nompoa anompon'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Hoy Mosesy tamin'Andriamanitra. Indro efa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao any hoe Andriamanitra nozanareo no efa naniraka maty aminareo ary anao amiko hoe kosa izy. Iza moa no anarany? Dia ahoana navaliko azy? Hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Izao izay izy atr'izay fa manak'izay hoy koa izy. Izao no lazainao amin'ny zanak'Israely. Izao izay izy no efa naniraka maty aminareo. Ray masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Izao izay izy atr'izay ka ho manak'izay. Andriamanitra ry havana dia niazona ny fanekeny izay efa nataony tamin'ny Abrahama na dia mandrakankitiny izany. Satria izy atr'izay ka ho manak'izay. Izy ilay hatramin'ny voalohany, izy koa ilay ankehitriny, ary izy koa ilay ho avy. Ka io anatin'izany tsy mivadika amin'ny tenin'izy eto izy dia tanterahany ny fanekeny tamin'ny Abrahama hoe meny ny tany Kanana ny taranak'Abrahama. Eto dia izao no lazainy efa nidinao izao hamonjy azy amin'ny tanany Egypta ka hitondra azy hiakatra any amin'ny tany soa sy malalaka. Efa nidinao izao hamonjy azy amin'ny tanany Egypta ka hitondra azy hiala amin'ny izany tany izany ho any amin'ny tany soa malalaka dia tany tondra ronono sy tantely. Izany ry havana no asa ataon'Andriamanitra. Ny fanehoana fa miazona amin'ny fanekeny izy ary tsy mitsoaka ny teny nomeny. Reny ny fitarainany zanak'Israely. Pakany aminy ny fahorian'ny zanak'Israely. Koa nandray andraikitra izy nanirika ny Mosesy ary tsy hamelany ny zanak'Israely raha tsy hanompo azy tokoa. Ny fanompoana an'Andriamanitra ry havana ny fanompoana mitondra fanafahana. Ivelan'izay mitondra fanagejana sy fampahoriana ary fijaliana. Satria izay raha teo ny kenen'Andriamanitra dia nanako sy hanananao fiainana. Jesosy karaha teo efa niteny hoe raha ny zanako no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Koa amin'ity andrano ity nisafidiana ny hanompo an'i Jehova ka nolitenao azy amin'ny androm-piainantsika rehetra fa izay manolo tena azy dia hoy ny Jesosy ilay maky hoe izay manompo dia kalaza azy ny raiko. Koa ianatrehan'izany fenon'Andriamanitra fiadanana ianao rehefa manolo tena ho anazy sy manapa-kevitra ho azy tokoa. Amin'ity andro ity
atologn'ny tompo ny fonao fa izy le atraitray sy ankehitriny ary manak'izay. Amen. Misotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy zay nomenao anay izany. Na ariarinao fa tsy isika koa ny atonga anay voageja sy jaly agnaporino. Vokany pakana aminao ny fitarainany aminao zay mijaly sy fatorana. Ary tsy avilanao toetra ao anatin'izany zay fa midina anao miditsatsehatra mihitsy manafaka anay sy mamonjy anay tamin'ny alalana zanakao araka ny teny hoe raha ny zanako nafaka anareo dia afaka torenareo. Ataovy mihitsy sy matoky izany zay tompo. Tonga olom-boavitra sy olonafaka satria ny zanako raha teo dia mikendry anay azo fahafahana sy fanafahana. Dia sitrakay ny ary vavaka hoe anay zay ny an-danitra masina ny naranao ho tonga anay mifanjakanao atao anay sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra mena iny anina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka na amelana izy meloka taminay aiza mitondra anay mifakapanahy fa manafana amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Ho tanterahany tompo amintsika ne tsotrodrano zay tononona amin'ny naharaisana ka fanamasina izao raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany tsodrano izany. Ary Andriamanitry ny fanantenana ny amena anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny fononareo ho itombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanamasina. Ary zay tera ny fanamasina no tera ny fahafahana sy fanafahana. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen.